Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny faranisan'ny vaovao isongadina ary ao anatin'izao alina izao nitoyan'ny zava-mitranga any amin'iny faritry Nosy be Elville iny. Eo ihany koa ny fanehoan-kevitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manoloana ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny fahefana avy tetezamita amin'ny amarotana ny andramena ary eo ihany koa ny tontolon'ny fifidianana izay irotsahan'ny vondrona Europeana antsehatra moa tonga eto amintsika anaramaso ny fizotry ny fifidianana. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany izay watombokontsika ao anatin'ny zavamisy andy Nosy be any hatrany. Nanomboka omaly moa dia nafana ny tao amin'ny tanàna ny Nosy be Elville manjaka ny antoerana ny fitsaram-bahoaka mikasika raha lazaza ary narahana famonoana ilay zaza izay nitranga tao Ambatoloka moa no nitarika izany savorovoro izany ary nisy ny teratany vahiny izay noeverin'ny mponina fampaniraka ary tomponantoka amin'ny fangalaran-jaza sy taova no tratran'ny fitsaram-bahoaka ary namoiny ay ny androany vao mangiran-dratsy. Aratsika ny tatitra izay vaovao izay. Vazarola teratany frantsay no novonoina ary nidoram-ponina velona tao Nosy be ny maraina teo tokony tamin'ny 5 ora. Raha ny vaovao nampitain'ny olona avy any toerana dia anisan'ny mpaniraka ilay olona voaroroy tamin'ny famonoana ankizy 9 taona ary hita faty teo amin'ny morontsiraka Ambatoloka izy ireo. Raha ny hita tamin'ny sary dia tamin'ny fomba feno abibiana no namonoana Vazarola samy nidoran'ny olona avokoa izy ireo. Mavesatra raha nitaritra voaray ny fahasimbana. Olona 4 ny maty, 110 naratra ary ny 5 fokon'olona ary ny 9 zandary vokatry ny zava-nitranga tao Nosy be omaly sy androany. Raha nitaritra avy amin'ny zandarimariam-pirenena ny Nosy be ny folakandro teo. Ao anatin'ny 9 dia manambony nahitra iray ny naratra voatifitra ary voatery tsy maintsy nahitra hopitaly any Antsiranana. Manarak'izay dia trano 5 fiasana sy fonenan'ny zandary ny podika. Fahasimbana izay nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny zandarimariam-pirenena any toerana fa mitety-bidy antabitrisany ariary. No mafisina ny fitandrona fandriam-pahalemana ao Nosy be Elville. Mpitandro filaminana avy amin'ny Toby any Antsiranana 80 isa no efa ny toerana nanomboka eo atoandro io. Raha ny nambaran'ny lehibe ny komandin'ny brigadin'ny zandarimariam-pirenena ao Nosy be dia hifantoka amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana ao Nosy be ny tena tanterahan'izy ireo ary mitombo fanajiajiana sy ny fikarohana ny mpitarika anetsika fitsaram-bahoaka any toerana.